miakatra eo tongotrao. Falmeramantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny famitinana ny lesy mifaraka ambe folo isika zay ny anarantsika nitraniny herinandro iny iriko tokoa fa anafanao sitona zavatra lehibe zany indrindra ny fahamarinana sy ny fanarantsika ny Kristy. Lohan'ny dirantsika ny amin'ny famitinana ny lesona dia hivavaka isika. Ry Andriamanitra tsara indrindra mbola velom-pisaoranao zahay noho ny amin'ny teninao zay nomenao anay nandritra ny herinandro iny. Tompo ka tsy andalo fotsiny ihany amin'ny fiainanay zany fa ho vato fantsika ary tonga anay ho tafajoro ka naiza misy anay naiza toerana lefasanao ihany koa dia tsy ala aminao izay ary tsy variana amin'izao fiainan'izao. Tonoana sy angatany aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika moa dia manao hoe nosamborina sy notsaraina. Ny tsy anjera dia ho Marka 4:10 fa eny amin'ny 30 manao hoe ary hoy izy abaraiko ny zavatra rehetra hainao esoro amiko ity kapoaka ity nefa aoka tsy ny sitrapokany eno atao fa ny anao. Voaseho amin'ny Marka 4:10 ireo toe-javatra farany teo fiainan'i Jesosy. Vakitsika ao ny amin'ny famadian'i Jodasy, ao ihany koa ny fanambaran'i Jesosy ny amin'izay tranga manaraka, ao ihany koa ny fahoriana manoloana amin'ny fahafatesana, dia ao ihany koa ny fanaozany sakaizany azy, ary indrindra ny fitsarana saritsariny izay niatra taminy, ary ny farany dia ny fanaovan'ny Petera sy ny bebahany. Izany ny jerentsika tokoa nandritra ny herinandro iny nataon'ny Jodasy, nataon'i Jesosy ihany koa, ary nataon'ny sakaiza sy ny fahavalo azy. Namadika Jodasy. Asehon'ny Marka ao anatin'ireo sarin-javatra ilay atao hoe sandwich story vaovao ny famadiana an'i Jesosy. Roa andro talohan'ny Paska dia nanapa-kevitra ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna hitady an'izay fomba hamonoanan'i Jesosy mialohan'ny anehoan'ny Marka ny Jodasy ho mpamadika. Dia asehon'ny Marka ihany koa ny antony tarika azy hanao an'io fihetsika io dia ny fitiavam-bola, ny tantaran'ilay menaka manitra raraka izay niseho andro maromaro talohan'izay. Dia hita ihany koa ny fahasamihafan'i Maria sy Jodasy ao anatin'io. I Maria izay tsy notoninina tamin'ny anarana hoy izy, fanomezana ho an'i Jesosy no nataony, ary nambara ihany koa ny tombam-bidin'io fanomezana io, ny antony dia mba ho tsaroana ny soa nataony. Jodasy dia nitononony tamin'ny anarana izy, namadika an'i Jesosy izy ary tsy voalaza moa ny vola voarainy fa tsaroantsika ho ratsy tokoa ny asany nandritra an'izany. Hoy ny faminaniana manao hoe ny fotahan'ny Satana hozy izy Jodasy ka nitaria ny hevitra fa anisan'ny tena mpianatry Kristy izy nefa ny fony dia tena nofo foana. Nahita ny asa lehibe nataon'i Jesosy izy, niaraka taminy nandritra ny asa fanompona izy ary nanaiky ny mporofo mahery vaika fa izy no Mesia saingy nihidy sady mpitsiriritsy Jodasy tia vola izy. Nitaraina ampahatezerana noho ny menaka manitra lafo vidiny nararaka tamin'i Jesosy izy, fanomezantsy ny enjana ny amin'ny toetrany izay mpitsiriritsy ity fahalalan-tanan'i Maria ity. Voahomana ny lalana ho amin'ny fakapanan'ny Satana izay nahita fahavononana handray tao-pony Jodasy. Jodasy niresahana ho tia vola. Ianao manao ahoana? Za manao ahoana? Moa ve tsy feno kajikajy isika indraindray na eo fiangonantsika hoe vola tokony natao ohatran'izao na zavatra tokony natao ohatr'izao. Tao anatin'izany leson'izany koa dia nijery isika nataon'i Jesosy ny amin'ilay fanekena vaovao. Hoy izy taminy hoe ity no rahako amin'ny fanekena izay latsaka hamonjy ny maro. Tamin'io taona io dia nanomboka tamin'ny filetean'ny masoandro dia lakamisy ary ny farany tamin'ny filetean'ny masoandro zoma ny Paska izay nihinanany jiosiny zanak'ondrin'ny Paska nandritra ny tontolo andro. Ny aliny alakamisy no nihaonan'i Jesosy tamin'ny 12 teo amin'ny efitrano ambony. Tamin'izay fotoana izay no nanaovany fanekena vaovao. Ny tena sy ny rano zanak'ondrin'Andriamanitra izay aseho amin'ny alalan'ny mofo sy ny divay. Ny fanekena vaovao toy ny taloha dia naorina tamin'ny alalan'ny rà. Rehefa avy nanao fiderana ary nivoaka ny efitrano izy ireo dia nilaza faminaniana telo mahagaga Jesosy, dia ny voalohany dia nambarana ny fanoseran'ny mpianany. Ny faharoa dia nambarany ihany koa ny amin'ny fitsanganany amin'ny maty, ary ny fahatelo dia nambarany ny fandavan'ny
petera azy ny telo. Mety tsy nyrara iny reto mpianatra reto zany kanefa tsaroany taty ariana fa tanteraka avokoa ireo izay nilazain'i Jesosy. Rehefa tonga tao Getsemane dia nasain'i Jesosy nijanona teo ampidirana ny apôstôly, fa izy kosa niditra tao amin'ny saha niaraka tamin'ny apôstôly telo hafa. Niangavy fantatra azy telo lahy izy mba hiara-miaro tory aminy, hampahery azy amin'izao fotoatsarotra izao. Raha nankatoan'izany baiko izany izy ireo dia ho vonona hijoro mahatoky sy tsy ho resin'ny fakam-panahy tahaka ny Petera. Ho azy kosa dia nangataka tamin'iray ny Jesosy tao amin'ny natan'ny fahoriana mba ho esorina aminy fahoriana mianjady aminy, dia tsy nefa navalin'Andriamanitra. Noho ny fitiavany zanany dia afaka nanafaka azy, saingy noho ny fitiavany antsika dia namelan'i Jesosy hijaly sy ho faty izy ho famonjena antsika. Ilaina tokoa ny mivavaka entina mandresy ny fakam-panahy. Kristy aza nila an'izany ary nitaona any mpianatra telo lahy mba haharitra hivavaka, mba hahery amin'ny fotoatsarotra. Raha tianao ihany koa zany ny hahery amin'ny fotoatsarotra, lakleany dia ny mivavaka tahaka ny anirahan'i Kristy antsika. Tanteraka ary ilay faminaniana dia nen'i Jesosy nandositra ny mpianatra. Hoy ny marika manao hoe ary samy nandao azy izy rehetra ka nandositra. Nafeniny tamin'ny alalan'ny orika ny famadihana, dia namadika an'i Jesosy manko Jodasy nanondoka tamin'ny fotoana io dia aingana ny fisehoan-javatra rehetra. Voalohany dia nisamotra an'i Jesosy ny olona, niaro an'i Jesosy Petera ka nanjatra ny mpanompo anankiray, dia rehefa avy eo dia nokian'i Jesosy ny fomba nisamborana azy. Ary rehefa avy eo dia nandao an'i Jesosy ny apôstôly. Rehefa avy eo kosa nisy an'ilay zatovy anankiray izay saika voasambotra ihany koa. Tatsika tao anatin'izany fa tanteraka ny zavatra rehetra ka natonga ao amin'ilay fitsarana sy fandavana azy. Hitantsika eto ilay voalazan'ny marika farany fa na dia nisy vavolombelona mandainga aza dia tsy nitombona ihany ny fanameloana an'i Jesosy nataon'ny mpisorona sy ny mpanora-dalàna. Teo anatrehany fanginan'i Jesosy dia nanery azy hanambara raha izy Mesia na tsy Kaiafa, ilay ray izay mangataka antsika hiaika eo aminy dia tsy afaka ny tsisy eo ampahay-be maso tamin'ny fotoana io. Izany ho izy ozy izy. Natefa tamin'i Jesosy ny fahatezerany izay rehetra nanatrika teo. Raha naneso azy izy ireo mba aminany dia hitan'i Jesosy ny fahatanterany faminaniana tamin'ny fotoana io. Na dia tsy fantany aza dia Petera ny nanam-pirofy fa Jesosy tokoa ny Mesia. Saingy tao anatin'io fitsapana amin'ny Petera io dia tsy toy ny tompony fa nandany mazanany azy i Petera. Izao no voalazany bokin'i Madame White ao amin'ny tanamasoandro ny fahasalamana entintsika marana anazy, manao hoe tsy no heverin'i Jesosy ho toerana mahatehoana ny lanitra raha mbola very isika. Nilaoza ny lapany an-danitra ka natakalozany fiainana feno fanitsiana sy latsa ary fahafatesana teo amin'ny fahafahambaraka. Ilay nanan-karena tamin'ny tahiran'ny lanitra tsy azo fidim-bola aman-karena dia nanjary nalahelo mba hampanakarena antsika amin'ny alahelony. Tokony hanaraka azy amin'ny lalana ny diavina isika. Izay tonga zanak'Andriamanitra dia tokony hevitra ny tenany amin'izao sisa izao ho toy ny masomby eo amin'ny rojo izay nampidinina hamonjy an'izao tontolo izao ho ray amin'i Kristy eo amin'ny drafitra ny famindram-po ka handeha hiaraka aminy hitady sy hamonjy ny very. Amen. Vavaka isika. Ry rainay tsara indrindra mbola misaotra anao izahay amin'izany lesona nomenao anay izany. Tompo aoka ho tsapanay mandrakariva izany fitiavanao izany ka tsy salasalanay fa efa nofidin-ranao tokoa izahay. Tsiaro mandrakariva ihany koa fa olonao izahay. Isan'andro isan'andro dia aoka ho ao am-ponay ny hoe efa voavidy ny Kristy aho. Ho tanteraka ao amin'ny fiainanay tsirairay avy anie ireo teny fikasanao rehetra ny aminay ka mba ahafahanay mitombo fanantenana mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.